Faly miarabanao any tokantrano manaraka ny météo tany amin'ny district ny Morafeno be nisy an'ilay ivon'ilay fahatrano rasy tamin'ity androany ity tamin'ny terola tolakandro teo zany mikisaka mianatsinanana somary tsy moatsinanana zany ny diany ary vinavinaina mivoaka aty amin'ny district ny Manorina manadididina ny avaratra kely Manoro zany ho an'ny rapitso maraina raha ny fiananja heriny zay moa zany dia ny hena toy izao ihany koa zany ny rivotra noentiny 50 kilometatra isan'ora izay narahana tafiotra 80 kilometatra isan'ora mahafaka hatrany amin'ny 120 kilometatra isan'ora moa zany izy ity ary arak'izay ihany koa dia foana ny filazana loza ho an'ny Besalampy fa mampiatra ny filazana miloko manga kosa ho an'ny district ny Maintrano sy Antsalova satria dia mbola mitohy moa zany ny rotsakorana amin'ireo district ireo zany naizana zany nefa dia mbola manakery hatrany ny filazana abetsahana rotsakorana satria dia mbola mitohy ny orana amina faritra maro ka misy ny filazana miloko mena ho an'ny district ny Mahajanga, Mitsinjo, Soalala, Besalampy, Antsalova, Miandrovazo, Morafeno be, Ambatomainty, Kandreo, Antsoia, Analalava ary ny any amin'ny district ny Marivoay. Filazana miloko mavo kosa ho an'ny district ny Ambanja, Ambilobe, Ambatoboeny, Soavinandrina ary ny any amin'ny faritry ny Bongolava sy Itasy ary koa ny any Vakinakaratra. Mahazo an'izay ihany koa moa zany ny district ny Andramasina, Nosy-Beanala, Antanambao-Manampotsy, ny any amin'ny district ny Vatomandry, Manoro, Marolambo ary ny any amin'ny district ny Nosy-Varika. Ny any Andranomasina kosa ho an'ny rapitso maraina dia mbola manakery hatrany ny filazana miloko mena noho ny rivotra moa zany sy ny avy ny onja amin'iny amorontsiraka andrefa ny Anosy iny voakasika an'izay moa zany aty amin'ny morontsiraky ny Morondava ka hatraty amin'ny morontsiraky ny Mahajanga aty zany koa iangaviana ny mpampiasa ranomasina mba hitandrina ary anaraka ihany koa ny toromarika omeny tompon'andraikitra eny fotony. Raha ny toetrandrontsika ho an'ny rapiso ary vao maraina dia efa manomboka miamaina tsilikely ny aty amin'ny faritry Melaka sy ny morontsiraky ny faritry Menabe torak'izay koa ny aty amin'ny faritry ny Atsimo andrefana ary ny faritry ny Anosy sy Androiny zany. Ny any amin'ny tendro ny avaratra ihany koa ny morontsiraky ny Sava dia manomboka maimaina aloha zany ny andro ho an'ny rapitso izay. Ny ambony kosa dia mbola mandraona ny andro ary arahina orana tandrivilahona mety araikotroka moa zany ho an'ny aty amin'ny morontsiraka avaratra andrefany Nosy mety araikotroka ihany koa vao maraina ny amin'ny district ny Ankazobe iny ho an'ny Analamanga, Vakinakaratra, Morimania, Otomatsiatra, Manorana malefaka ny andro fa ny aty amin'ny ilany atsinanana kosa indray zany hoe ny faritry ny Alaotra Mangoro atsinanana ary ny avy amin'ny faritry ny Vadivavy Fidivinany dia somary betsabetsaka izay rotsakorana izay. Raha ny pitso tolakandro kosa indray amin'ny ankapobeny dia somary efa miverina maina tsikelikely ihany aloha zany ny aty amin'ny voatany fa ny alina ny mety misy hatrany aloha zany ny tandrivindraona na faritra sasasasany amin'ireo zany ny orana dia saika mipetraka aty amin'ny morontsiraka atsinanany Anosy aty sy ny aty amin'ny tapany avaratra andrefany Anosy ny tapany atsimo moa zany maina tanteraka ny andro ho an'ny rapitso izay. Raha ny maripanatsika ny andro ny sabotsy izay ihany dia eo amin'ny 5 degré celsius ny ambany indrindra ho an'ny ampovoantany. Raha ny ambony indrindra ihany koa dia somary ny any Atsirabe aloha zany mbola milatsaka hatrany amin'ny 20 degré fa ho an'ny Analamanga dia somary efa misy fiakarana kely izay maripana izay. Ny aty amin'ny tapany atsimo ihany koa dia somary mbola ambany dia ambany aloha zany izay maripana izay satria mbola hatrany amin'ny 20 degré celsius ny maripana vao vinavina ny aty amin'ny morontsiraky ny Taolanaro aty zany ho an'ny andro ny rapitso izay hatrany. Raha ny andro ny Alahady ary dia ny tolakandro misy ny tandrivindraona raikotroka ny aty amin'ny tendro ny avaratry ny Anosy iray manontolo aty torak'izay ny mahazo an'izay tandrivindraona izay ihany koa ny any amin'ny faritra atsinanana zany ny ambiny saika mandraona amin'ny sitokotoko ny voatany ny morontsiraka andrefana moa zany dia maina tanteraka ny andro araky ny hitantsika izao. Raha ny maripana vao vinavina amin'izay Alahady izay dia ny aty amin'ny voatany tsy dia misy fiovana firy ny maripana na ny ambony indrindra na ny ambany indrindra amin'izay Alahady izay fa ny aty amin'ny ilany atsinanana indray zany zao no misy afidinana ny maripana ambony indrindra zany misy mahatratra hatrany amin'ny 17 degré any amin'ny tendro ny atsimo ary ny aty androy moa zany hatrany amin'ny 19 degré celsius ny maripana vao vinavina ao anatin'izay. Ny any amin'ny morontsiraka andrefana no misy fiakarana tsikelikely indray zay maripana izay ho an'ny andro ny alatsinainy kosa indray dia
dia somary mbola ny aty amin'ny ilany atsinanana trano no misy ny orana tandrivondraona mety araikotroka zay somary mitsitokotoko tanteraka izay orana izay moa zany raha ny aty amin'ny tapany avaratra ihany koa dia mbola misy atrano zay manodididina ny faritry ny Dianasy Sofia igny zay tandrivondraona zay indrindra moa zany ny takariva ny ambiny maina tanteraka ny andro raha ny maripanatsika amin'izay alatsinainy izay dia misy fidinana kely ndray zany ny maripana raha ny aty amin'ny faritry ny Analamanga fa ny any Vakinankaratra misy fiakarana kely ray degré celsius izay maripana ambony indrindra izay raha ny Motsiraka atsinana ny Nosy kosa indray dia midina hatrany ny maripana ambony indrindra fa ny aty amin'ny ilany andrefana zany zao araky ny hitantsika zao ihany koa dia somary misy fiakarana tsikelikely amin'izay ny maripana ambony indrindra amin'izay alatsinainy izay toy ny mahazatra atsika moa zany isaky ny andro ny azoma izao dia omenanao indray ny tany falotony rivotra nisy teto Antananarivo amin'ny ankapobeny izay tany falotony rivotra izay dia amin'ny Antoniny aloha zany raha ny tany zay falotony rivotra izay nandritra ity herinandro ity raha ny taty Mpandrinomby teny Andrahary sy Soanerana ary ny tany Andranomena dia nijanonao ambanin'ny fetrany OMS avokoa izay tany falotony rivotra izay raha ny teny Ambohidahy manokana moa zany dia natsapana na nahitana fiakarana ny ohatrany fetrany OMS izay tany falotony rivotra izay nandritry ny roa andro faraparany lasa teo zany raha ny vinavina ho any 3 andro manaraka indray dia hijanona ho atonony amin'ny ankapobeny izay tany falotony rivotra izay raha ny eto Antananarivo raha ny mandrafitry ny toetrandrotsika no jerena fa ny manodidina ny Ambohidahy aloha zany dia mbola hijanona ambony hatrany izay tany falotony rivotra izay. Izay ny meteotsika tamin'ity androany ity manasanao hatrany anaraka izany veloma.